hitako ny antony aloha fa ao misy marary ray misy lavaka mihitsy atao amin'ny lamosina mino zany zay fa tsy resaka ina moa tisy teo bombe lacrymogène io fa misy amin'le maratra ny aya mihitsy hoe nisy gendarme civil angamba nitondra grenade dia nanapoaka azy le olona narary lokany atao amin'ny lamosiny tsy azo tonga dia nanaovana pansement izy fa tsy maintsy miditra bloc opératoire olona tsy nanao tsy niaraka milahatra tamintsika kory teo fa avy niasa izy midina amin'ny 105 mipoan'le izy ary raha le zay ngamba mahatonga ny fitondram-panjakana tsy mamela makasary satria le ratra tonga dia miteny fa tsy bombe lacrymogène intsony iny fa mety bombe grenade tsy fantatra zay ny tena mampalahelo amin'le izy dia zay solotenan'ny collectif des candidats satria moa hitanareo moa président Ravalomanana naratra mafy koa ny tongony i président Robel moa fa hitantsika fa narary efatra amin'ny ela dia ohatrany tsy tratrantsy tsony ny amba fa solony olona roa ihany koa no afaka miditra ao dia nateo ara zany dia fa tsy afaka niditra fa solony candidat raky ambin'ny folo zay hitanareo teo tamin'ny conférence de presse teo aloha fa teo daholo le candidat lazaina hoe Citenitsy ao lazaina hoe Brunel tsy ao teo izy teo tamin'ny zay tery amin'ny nanao conférence de presse tery amin'ny jamba tao daholo fa dia zay ozy zay hoe zay makaherin'ny vahoaka malagasy zay samy joro ary efa niteneninay fa zay tsy maintsy any amin'ny lohana foana dia hitantsika tamin'ny filarana teo fa ny collectif des candidats teny amin'ny lohana ary zahay mihitsy ara no tena nikendrendrareo tamin'le bombe lacrymogène fa nagaka fotsiny araka ny lazaiko teo le ratra nisy tao arina fihevitry ny olona dia hoe nisy gendarme civil tao dia tena grenade asana défensive na offensive kelikely na inona nalika ny tao napoaka ny tao fa le ratran'le olona aloha dia tsy ratrana bombe lacrymogène asana président ampisaika olona telo zany nivanginay tao ny ray mantsy efa lasanody iaka zany ake ny mampiseho tarotry le herisetra ndeha ataoko hoe herisetra zay ampiasain'ny fitondram-panjakana zay tsy mifanaraka akory amin'ny fietsehana sy ny fitaovana hoentin'ny etsy an-danina zay moa le resaka hoe proportionnalité disproportionnel izy zany raha ny filage azy satria dia vahoaka maneho hevitra ampilaminana milahatra ampilaminana nefa tonga dia fampiasan-kery no ataon'ny fitondram-panjakana dia aleony vahoaka hita maso andreny zavatra ireny horen-danitra fa zany ny zavatra misy satria fanehoan-kevitra zany dia sady malalaka no iantohan'ny lalam-panorenana no iantohan'ny reo fifanarahana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka dia tianay fotsiny milaza an'izay zavatra zay hoe dia miray fo zay amin'ireo zay maratra noho ny hetsika sy tolona zay iraisana naizanaiza misy azy manerina Madagasikara mampahery tompoko tsy misy fiapetra manokana am'raisana zay tompoko raha hoe raha le ratra zany zany ataontsika lacrymogène mamparatra efa mijery an'izany tsika tsy eto angamba ny resahana zany fa dia za hoe tsy maintsy misy andraikitra zay raisy ny fitondram-panjakana eo anatrehana zavatra satria dia any aminy andraikitra no izany zavatra zany